Ho fisaoran'Andriamanitra sy ho fankalazana ny fahadimapolo taona ny FOFIFA na foibe-pirenena momba ny fikarohana ampiarana amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra dia fotoam-pivavahana iraisam-pinoana no nanomboana ny taom-pankalazana. Teo ambany fitarian'Andriamatoa ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ratoa Suzelin sy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siantifika ary notrony ireo mpiara-miombonantoka maro. Fatatsika rehetra fa ny fikarohana zany dia manana toerana lehibe ao anatin'ny firenena anankiray. Ny FOFIFA moa dia fatatsika fa foibe-pikarohana ny fampandrosoana ampiarana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra zany. Ary dia ny voka-pikarohana dia entina ampiroboroboana ny sehatry ny voalaza teo zany. Raha miresaka famokarana zany eto dia voalaza ny resaka fambolena, ny fiompiana, ny jona ary ihany koa ny momba ny ala. Isika dia fantarareo tsara ny toerana misy Madagasikara fa mbola ao anatiny manao ny ady amin'ny fanotrana ary tsy mora ny asa ataon'ny ministera ao anatin'izany satria raha tsy teny fotsiny tsika ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro ka ny vokatry ny voka-pikarohana mivoaka amin'io foibe io dia fitaovana anankiray ngezabe hoentsika amin'izay atrika ny fampandrosoana zay. Raha tsy tentsika resaka voka-bary fotsiny zany maro ireo voka-pikarohana momba ny vary izay mivoaka tao anatin'ny foibe ity satria Madagasikara rahantsika malala fa midadasika ny toko hoe masomboly izay mety ana loatra tsy voatery ety any Anosy na any Androy na any amin'ny faritra avaratra dia zareo anisany nahavitana ataontsika hoe cartographie momba ny atao hoe masomboly momba ny vary zany. Ohatra izay niraisiko aminareo zay fa eo ihany koa sehatra ny any amin'ny fiompiana raha tsy tentsika amin'ny faritra Mahajanga iny faritra Boeniny fisian'ny voka-pikarohana ilay renitelo sy manjamboina zany. Sationany any zany resantsika zany fa dia matoy foibe-pikarohana io ankehitriny mankalaza ny fahadimapolo taona dia tena tsara fa tsy mora ny sedra lalorana tao anatin'izay ka dia faly zany zay ao anatin'ny ministera fambolena sy fiompiana ary miaraka amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika miaraka mankalaza zany fanombohan'ny dimapolo taona zany amin'ireo mpiara-miasa sy mpampianatra mpikatoka sy mpampianatra izay miasa ao anatin'ity foibe ity. Zavatra anisan'ny lofosatsika amin'izao fotoana moa zany dia miady hoe sady tsy fampitsakafo no tsy fanjary-tsakafo ka raha lafin'ny vary ohatra no resantsika anisan'ny zavatra ilofosatsika dia mikasika ny atao hoe fanatevenana ny kasinga mavelona na ny otrikaina mavelona ao anatin'ireny vary zay hoanitsika ireny mba ho vary mitondra fahasalamana le hoanina fa tsy hoe ahavoky kibo fotsiny ihany koa atsoatsy zany zany hoe raha afaka herinandro vitsivitsy dia hisy ohatra karazam-bary anankiray izay avoakatsika ny mahasamihafa azy amin'ireo karazam-bary efa navoakatsika teo aloha dia noho izy no atevenina amin'ny ataontsika hoe ny karazana singa atao hoe zinc ao anatiny ao. Nahoana moa ny zinc dia tena ilaina tokoa amin'ny fahasalamana indrindra moa raha resaka hoe areti-kibo an'ny zaza ohatra dia anisan'ny zavatra mahatsara mihitsy ny fisian'ny zinc ao anatin'ny sakafo izay hohanina ka ny vary zany dia efa vitantsika izy io fa mety isy ihany koa any amin'ny ataontsika hoe voly hafa fa mbola lafin'ny fikarohana hafa moa zay resahana zay. Tao amin'ny chapelle militaire Ampahibé no natao ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 7 febroary 2024. Marihana fa mandritra ity taona 2024 ity ny fankalazana izany fahadimapolo taona izany ka izy nihetsika maro samihafa izay ho tanterahany fianakaviam-be ny FOFIFA hatramin'ny voalohan'ny taona 2024.